Jesosy a tsotra ny zavatra takiny amiko sy aminao. Fitiavana. Zay ndedavon Jesosy. Fitiavana. Amiko, aminao, amintsika tsirairay avy eto, raha manatona anao Jesosy zao, ary resaka aminao, dia mifantaniana petraka Jesosy hoe ianao ve ty aho? Ianao ve ty aho? Fa io lanitra io tsy miditra ao raha tsy olona ty an Jesosy. Ny fanjakan'ny lanitra, ny toeran'Andriamanitra, ny fanatrehan'Andriamanitra dia olona ty an Jesosy ny ao. Zay zavatra tena mila apetraka ary tsara raisitsika. Olona ty an Jesosy ny ao. Olona ty an Jesosy no hiditra ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Olona ty an Jesosy, tena ty an Jesosy, olona babon Jesosy, tena babon Jesosy a, izay no hiditra ny fanjakan'ny lanitra. Dia androany Jesosy manontany asy ianao, ty avy ianao, mo ty avy ianao. Fa zay ny zavatra tadiavin'ny Tompo. Ao anatin'ny hoe katsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany io dia fanjakan'ny fitiavana ny ao. Fanjakan'ny fitiavana ny ao, ilay fitiavana tena izy. Fitiavana tsy metsara velatsi. Fitiavana madio, fitiavana marina. Ary fitiavana mamonjy. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia fitiavana ny manjaka ao. Fa ilay devoly, Satana sy ny hirany rehetrarehetra dia ny amotika an'izay fitiavana izay ny tanjony. Amotika ny fitiavana, tsy hisy fitiavana tsony ao tokantrano, tsy hisy fifampitokisana, tsy hisy fandeferana, tsy hisy fanajana, tsy hisy an'izay fitiavana manome izay. Dia rava, potika, ary tonga ny tsy fankatoavan-dalàna, tonga ny tsy fankatoavana sitrapon'Andriamanitra. Dia hoy ny voasoratra any amin'ny Matio rehefa nilaza Jesosy ny amin'ny fotoana iverenany a, dia hoy izy hoe noho ny habeny tsy fankatoavan-dalàna, dia maninona? Angatsika ny fitiavana maro. Angatsika ny fitiavana maro. Ny devoly, ny tsy hain'ny devoly dia ny mity. Ny tsy hain'ny Satana dia ny mity, ary zay ny tsy hain'ny alàna tahaka. Mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary andringana. Zay. Ary le mpangalatra dia tsy iza fa ny devoly. Mangalatra le fitiavana. Dia tsy isy tsony le vokatry ny fitiavana. Mangalatra le fitiavana, fitiavana an'Andriamanitra. Mangalatra le fitiavana, fitiavana an'mpiray-tam-po ao amin'ny Tompo. Mangalatra le fitiavana, fitiavana ny olona rehetra. Dia tsy hisy intsony ilay fitiavana. Na dia milaza hoe mpivavaka, milaza hoe kristianina, milaza hoe mafana fo ao amin'ny Tompo. Fa ny zava-dehibe dia le fitiavana. Halleloja. Zay ny zavatra tena tian'ny Tompo apetraka amintsika androany. Ao anatin'ny hoe fanjakan'Andriamanitra sy fahamarinany. Aiza ho aiza ianao amin'ny fitiavana ny Tompo. Aiza ho aiza ianao amin'ny fitiavana ny Tompo. Ary aiza ho aiza ianao amin'ny fitiavana ny rahalahy. Ary aiza ho aiza ianao amin'ny fitiavana ny olona rehetra. Fa miaraka ireo. Miaraka ireo zavatra anankitelo ireo. Marka 12:20. Dia nanatona an Jesosy ny mpanorandalàna anankiray, izay efa nahare ny adiany hevitra tamin'ny Sadoseo, ka nahalala fa namaly azy tsara izy. Dia nanontany azy hoe ny didy manao ahoana ny voalohany amin'izy rehetra. Ary hoy Jesosy namaly hoe ny voalohany dia izao: mihainory Israely, Jehovah Andriamantsika dia Jehovah iray ihany. Koa tiavan Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra, sy ny fanahinao rehetra, sy ny herinao rehetra, ary ny sainao rehetra. Ary ny faharoa dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Ary hoy ilay mpanorandalàna taminy: marina zany tompoko, tsara ny ilazanao fa iray ihany Andriamanitra, ary tsy misy hafa-tsy izy. Ary ny ho tia azy amin'ny fo rehetra,
sy ny saina rehetra sy ny hery rehetra ary ny ho tia ny namana tahaka ny tena dia mihoatra lavitra noho ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafa rehetra izany. Ary raha hitan' Jesosy fa namaly tamimpahendreny izy dia hoy izy taminy, tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao, ary tsy nisy sa nanontany azy tsony. Amen. Ahoana fandraisantsika n'izany teny zany? Fitiavana hoy Jesosy dia ny fitiavana ny lehibe indrindra, ny voalohany indrindra dia fitiavana an'Andriamanitra. Io fitiavana an'Andriamanitra io tsy fitiavana pahapahany, tsy fitiavana ho imolotra fotsiny, tsy fitiavana hita ety ivelany ka hoe ty za fa makany am-piangonana isan-kalahady na isan-kazabotsy, tsy midika izay fa tia an'Andriamanitra ianao. Ty za fa manao didy, ty za fa miditra amina sampana, ty za fa manao rakitra be, ty za fa mandofa folo-karena, ty za fa manao asa fanompora maro isan-karazany, tsy midika izany fa tia an'Andriamanitra ianao. Fa be da be ny manao an'izany fa tsy misy fitiavana an'Andriamanitra. Tsy misy fitiavana an'Andriamanitra. Fa ny tadiavan'Andriamanitra tsy zavatra ety ivelany, tsy zavatra atao. Fa ny tadiavan'Andriamanitra voalohany indrindra io fonao io. Io fonao io tia an'Andriamanitra, zay ny tadiavana. Tsotra, tsotra. Satria efa anananao ny fo, anananao ny fo, tsy misy zavatra hafa, tsy mitady vola serena ny tompo, tsy mitady zavatra ara-materialy be ny tompo, tsy mitady an'izany ny tompo fa anaka atolory ihany fonao, anaka atolory ihany fonao. Ary io fo io no lazainy hoe tiavan' Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, tiavan' Jehovahandriamanitra ao amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra, mahainao anao manontolo zany fa tsy ampahapahany. 100% fitiavana an'Andriamanitra, 100% fitiavana an' Jesosy, ary aveo koa fitiavana ny rahalahy. Zay ny didina apetraka ny tompo, zay ny zavatra mipetraka. Raha miteny Jesosy any amin'ny Jaona 3:13 dia hoe didy vaovao no meko anareo, dia mba hifankatiavanareo. Eny aoka tahaka ny tiavako anareo mba hifankatiavanareo ihany koa. Ary hoy izy hoe ataonao ahoana moa ny tia an'Andriamanitra raha ny olona olona eto amin'izao tontolo izao, olona hitanao maso raha tsy tianao. Tsy eo aminao mihitsy ny fitiavana an'Andriamanitra raha tsy hitan'ny olona ny fitiavanao any olona. Dia anisinay namaly tato, ary namaly tamin'mpahendrena, namaly tamin'mpahendrena mihitsy izy tena raha mamaky azy tsika dia zay 7:30 hoe 7:12 hoe marina zany tompoko, tsara ny ilazanao fa iray ihany Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy izy, ary ny ho tia azy amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra ary ny hery rehetra, ho tia namana tahaka ny tena dia mihoatra lavitra noho ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafa rehetra izany. Raha ohatra ka taratasy ny tsarana, ary raha taratasy no angonina manao examen dia mahazo 20/20 mpanora-dalàna ity, mahazo 20/20. Fa zao tsy ny 20/20 ny dirana fanjakany lanitra, satria ho anao Jesosy rehefa namaly azy tsy lavitra ny fanjakany lanitra ianao. Aiza zany misy azy? Aiza izy? Eo akaiky iny? Anatiny izy sa tsy anatiny? Tsy anatiny. Rehefa tsy anatiny izy zany dia aiza? Ivelany. Nefa izy mpanora-dalàna. Mpanora-dalàna zany tamin'ny andron'i Jesosy dia reto reto mpahay ny lalàna zany, mpahay ny Torah. Torah zany ny lalàna ny boky 5 lalàna, dia teo koa ny boky ny mpaminany, dia eo koa ny boky firana. Tamin'ny andro zay nampisan'i Jesosy teto tany dia ireo ny baiboly ny Hebreo, ny Tanak, Torah zany dia ny firana dia ny faminaniana. Dia nahay an'izay io lehilahy io. Fa ny fahaizany an'io tsy midika hoe tafiditra fanjakany lanitra izy. Amen. Tsy ny fahaizanao mitory teny be, tsy ny fahaizanao mandahateny, tsy ny fahalalanao teny Hebreo na teny Grika, tsy ny fandehananao any Israely isa-taona, sy ny fakanao menakany no midika fa miditra ny fanjakany lanitra ianao. Halleloja. Fa hoy Jesosy mahatsy an'ity mpanora-dalàna ity, tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao.
mila tonga saina ihany raha tenen'i Jesosy an'izany. Sao dia falifaly sy tsy lavitra hony a. Rehefa tsy lavitra ianao zay tsy ao anatiny, very ianao. Any amin'ny elo ianao, mitovy amin'ny mpanota rehetra ihany ianao, mitovy amin'ny mpijangajanga, mitovy amin'ny mpamory-hetra, mitovy amin'ny jiolahy, mitovy amin'ny mpangalatra, mitovy sokajy. Aiza tsy lavitra amin'ny fanjakan'ny lanitra, ivelany zany. Ohatrany hoe olona miazakazaka manao 1000 metra, na ohatra ary io ka 900 metra ny vitanao. 1000 metra ny fanarahana. Dia tafita ianao sa tsy tafita? Tsy tafita. Zay mahatonga ny teny hoe zay maharitra hatramin'ny farany ihany no vonjena. Fa tsy zay efa mba navita 900 metra e. Tsy ao anatin'ny contrat miaraka amin'ny tompo zany. Tsy ao anatin'ny contrat miaraka amin'ny tompo zany fa ny tompo 1000 metra. Tsy ao anatin'ny contrat miaraka amin'ny tompo zany fa nefa miaraka amin'ny tompo dia izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Hoala ny olona rehetra nareo noho ny anarako i Jesosy. Hoala ny olona rehetra nareo noho ny anarako. Hoenjehan'ny olona, ho tenenan'ny olona ratsy, ho asiany izay teny marary rehetra ary ho ankahalainy mihitsy. Fa hoy Jesosy hoe izay maharitra hatramin'ny farany ihany no hovonjena. Ary ny atonga anao haharitra, lazaiko anao, ny atonga anao haharitra dia ny fanananao fitiavana. Fa raha tsisy fitiavana io ambamboarina reraka ianao. Firy zay hoe manaraka an' Jesosy zay, firy zay hoe natao batisy zay, firy zay hoe nanao asan'Andriamanitra zay, firy zay hoe nanao fanompono zay. Fa rehefa tsisy fitiavanao, disqualifié. Disqualifié rehefa tsisy fitiavanao. Satria mbola misy fialonana, satria mbola misy ampo, satria mbola misy tsy famelan-keloka, satria mbola misy fitiavan-tena, satria mbola misy firehareana sy fizaozahoana. Dia rehefa zany rehetrarehetra zany fanohatra amin'ny fitiavana, ary rehefa misy zany rehetrarehetra zany totitra le fitiavana, tsisy tsony le fitiavana, maty tsy lavitra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Zay no mahatonga antsika tsy ilazalaza mihitsy afa-tsy Jesosy. Raha tamin'ny herintsika niaraka anjara ny eno-tenin'Andriamanitra teto dia ny momba an' Jesosy, ilay Jesosy arenana fenina, ny fanjakan'Andriamanitra dia arenana fenina. Jesosy sy ny fahatsarana sy ny maha-izy azy rehetrarehetra ny lazaina anao mba hahatonga anao raiki-pity aminy, mba hahatonga anao lasa tia azy, mba hahatonga anao lasa babon' Jesosy. Fa ny olona babon' Jesosy, ny olona tian' Jesosy miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa tsy ny olona mahay lalàna, tsy ny olona mpanora-dalàna. Jesosy ny teny mihitsy tao Matio 5:5, lazaiko aminareo fa raha tsy mihoatra noho ny an'ny fariseo ny fahendrenareo, dia maninona? Tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra nareo. Raha tsy mihoatra noho ny an'ny fariseo ny fahendrenareo, tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra ianareo. Dia izay ny navalan'i Jesosy ty an'ity ranamany ity. Tsy lavitra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, tsisy sanan-tany azy, tsisy sanan-tany azy. Ny fitiavana, tiavan'i Jehovah amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra, ary tiavana namanao tahaka ny tenanao. Aiza ho aiza tsika ny amin'izany, aiza ho aiza tsika ny amin'izany. Ohatrany ahoana zany hoe olona tian' Jesosy zany, ohatrany ahoana zany hoe olona tian'Andriamanitra zany. Fa atao anaty Baiboly misy an'izany, atao anaty Baiboly misy famaritana ny amin'izany. Raha tia nareo Jesosy dia hitandrina ny teniko. Voalohany indrindra, manamarina fa tia azy ianao dia ny fitandremanao ny teniny. Fitandremanao ny teniny, fanaovanao ny sitrapony. Zany hoe ilay fitiavana an'Andriamanitra dia mifandray ao ny hoe fankatoavana. Dia ao anatin'ny fankatoavana izay midika fa tia an'Andriamanitra ianao, tia azy ianao. Fa be da be ny tsy mankatoa an'Andriamanitra e. Ary zay mahatonga Jesosy ilay teny hoe ty fireneny ity manaja amin'ny olony fotsiny, fa ny fony lavitra. Tompo tsy mijery zavatra io molitra zany. Tompo tsy azontsika anaovana sinema. Raha itsika samitsika dia mahay manao sinema, tsika mahay manao modimody. Ary ny olona no azontsika ambakaina sy fitahana. Fa Andriamanitra tsy amin'Andriamanitra zay, tsy mandeha zany amin'Andriamanitra. Fa amin'Andriamanitra dia zao, le fonao mihitsy ny jereny, mba tia avy e ty olony ity, mba tia avy e ty olony ity, manaiky ny teniko ve, mankatoa ve, manaraka ny sitrapoko ve. Tsy zay rehetra manao amiko tompoko no hiditra ny fanjakan'ny lanitra, fa zay manao ny sitrapony raiko zany an-danitra. Zany hoe le fankatoavana sy fitiavana miaraka ireo. Sarotra be aminao ny ankatoa zay voasoratra raha tsisy fitiavana ao aminao. Sarotra be, modimody fotsiny
reraka ianao hamonjy fotoam-bavaka, reraka ianao hanao fiderana, reraka ianao hanao alim-bavaka, reraka ianao hifadianina, reraka ianao satria modimody. Dia tsisy lazonady. Azonareo tsisy lazonady, tsisy endurance. Fa mafana fo amboalohany. Dia mafana fo amboalohany dia midonadonaka kely eny dia maty avy eo. Satria ahoana? Ara-nofo. Satria ahoana? Tsy manana fanambarana ny fitiavana Jesosy ary tsy tian Jesosy. Tsy tian Jesosy. Fa ny antony anatonana an Jesosy dia noho ny tahotra. Ny antony anatonana an Jesosy dia noho ny tahotra. Aza lazaiko anao zao. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra io tsy noho ny tahotra ny idiranao. Misy matsy ny mivavaka. Misy manolo tena ho an'Andriamanitra. Misy ny hoe atao batisa satria matahotra ny overy. Raha matahotra ny ivery ny vavahanao tsy mbola izy zay. Efa tsara zay, efa tsara zay. Fa raha tsisy zany io fahaverezana io tsy vavaka ianao. Zay. Raha tsisy io elo io, raha tsisy io afobe io, iza ny vavaka eo. Fa ny tena tian Jesosy raha lasaina bavo, na misy afobe na tsisy afobe, na misy elo na tsisy elo, na misy fampijaliana na misy fitsarana sy fakanisana any amin'ny afobe, na misy an'io na tsisy an'io, le fitiavanao an Jesosy, zay ny zava-dehibe. Fa isika olombelona, izao anatin'izay, tsika indraindray par intérêt ny itiavantsika ny tompo. Par intérêt. Tady tombontsoa ny fitiavantsika ny tompo. Satria izao, anaraka ny tompo satria izao. Anaraka ny tompo mba ho zao. Miakara ambonimbony kokoa. Miakara dingana ambonimbony kokoa. Anaraka ny tompo aho na dia izao. Fa mianaka amin'ny tompo zany rahalahy surprise, miampy surprise. Ary mety hita misy hoe mauvaise surprise. Satria tsy izay tianao intsony no ataonao ao, fa izay tian Jesosy. Misy miaraka amin'ny Jesosy, mandray an Jesosy, maka an Jesosy, fa maka an Jesosy ho pneu de secours. Maka an Jesosy ho jokera. Maka an Jesosy ho ampiasaina mba ahomby ny atao, mba havitana tsara zay atao, mba ho tahina, mba havita zay rehetrarehetra atao. Tsy izany io raha lasaina bavy Tsy zany miaraka amin'ny Jesosy. Miaraka amin'ny Jesosy mandoalika inona ny tianao Jesosy, fa tsy hoe tiany antiako Jesosy. Halleloja. Miaraka amin'ny Jesosy dia be ny ady, be ny fitsapana, be ny fanenjehana, be ny olana, be ny fisedrana, be ny tafio-drivotra. Fa zao, na be tafio-drivotra, na be fitsapana, na be ady, na be olana, za miaraka amin'ny Jesosy fa Jesosy amin'ny maha Jesosy azy mihitsy no tiako. Halleloja. Milaza an'izany ve ianao? Milaza an'izany ve ianao? Fa raha zay no ataonao, tehaka ny any an-danitra, tehaka ny tompo, 5 koa Jesosy, fa zay le zavatra tadiavina. Fa tsy hoe anaraka an Jesosy fa io no mitaha, io no manambana, io no manafaka. Marina dia marina zany. Mitaha, manafaka, manambana, Jesosy daholo zany. Fa misy mitady fanambinana, mitady fanafahana, mitady fitahiana, fa ny fotsy tian Jesosy. Fotsy tian Jesosy. Ny fotsy tian Jesosy. Dia rehefa avy eo misy ny ady, misy ny fitsapana, misy ny olana, dia lazaina fa mamitaka nareo ry pastera, mamitaka nareo ry mpitory filazantsara, fa lazainao fa milamina be sy mahafinaritra, tsisy olana sy tsisy fisedrana ty miaraka amin'ny Jesosy ty, ka izany ny zavatra mandalo. Fa na izany ara ny zava-misy, tiako ianao Jesosy. Na zany ara zava-misy, anaraka anao a Jesosy. Satria izao misy ozy ny teny frantsay, ça vaut le coup. Ça vaut le coup zany hoe ahoana filaza amin'ny teny malagasy, tena misy tombony ary zay ny tokony ho izy manaraka an Jesosy. Fa tsy hoe anaraka an Jesosy mba ho izao, anaraka an Jesosy satria izao, anaraka an Jesosy na dia izao. Dia ahoana le niteneniko tamin'ny heriny mbola verika any, na dia tsy mamotsina aza ny aviavy, na tsisy voniny voaloboka, na mandisy fanantenana ny oliva, na vonoana aza ny ondry ao am-bala,
tsisy omby ao am-pahatra na dia izaho hifaly amin'i Jehova, hifaly amin'i Jehova, matoa ianao faly, tia ianao zay. Halleloia. Fa firifiry amintsika no monomonina. Rehefa monomonina ianao zay tsy mbola feno le fitiavanao an Jesosy. Monomonina ianao no ny toetra raha misy, monomonina ianao no ny zavatra misy. Fa za lazaiko anao, raha an Jesosy ianao, raha an Jesosy marina ianao, tsisy zavatra par accident miseho aminao. Fa efa voacalculen Jesosy io isa segondra, isa minitra, matoa miatra zay dia izy manaiky hitsangana io. Matoa miseho zay, matoa ataony misy eo aminao zay, dia fatany zay fa mahasoanao, fatany zay fa mahatsara anao, ary fatany fa tsy hahafaty anao. Halleloia. Tsy hahafaty anao ara-panahy, fa hahafaty anao ara-nofo. Mety misy freareana ao aminao, mety misy fizaozaona ao aminao, tiany Jesosy endahany iny freareana iny, tiany Jesosy endahany iny fizaozaona iny, dia ampiasainy ny zavatra rehetrarehetra mba hatonga an'iny hiala. Mety misy freareana sy fiaboeboana ao aminao, ka miteny ianao tsy mila olona, tsy mila nranona, tsy mila nzaroa, tsy mila nitsy, dia hozy Jesosy hoe ianao le mireare io mihitsy, aleo fa ataoko mihitsy ny ialany io freareana io, dia ataon'ny tompo sedra zavatra maro ianao mba ialany le freareana sy le fizaozaona. Mety ao anatin'ny tahotra ianao, mety ao anatin'ny akanosana ianao, mety ao anatin'ny teboteby ianao, dia mba hatian'ny tompo ialana n'iny akanosana sy teboteby iny, dia tsapahin'ny tompo ianao amin'ny zavatra mampiteboteby sy mampiaya sy mampatahotra. Fa raha toa ka molo ohatr'izay foana ny ao anatinao, dia ho tsapahin'ny tompo foana ianao. Fa rehefa misy fotoana amin'izay ianao tony, miatana, tsy matahotra, manan-kery ary manana fatokiana, dia hafa indray ny zavatra ampandalovan'i Jesosy ianao. Halleloia. Mety tia vola be ianao, mety tia zavatra ny tany ianao, mety tia zavatra ara-materialy ianao, mety ho endahany Jesosy aminao daholo ireny, satria tsy tiany Jesosy haka-toerana ao aminao. Raha vao misy zavatra fotsiny maka-toerana ao aminao alohan'i Jesosy, dia fanompo-tsampy zay. Raha vao misy zavatra ao mibahana alohan'i Jesosy, dia fanompo-tsampy zay, ary malahelo ny fanahy masin'Andriamanitra. Fa zao no lazaina aminao, zao no lazain'ny tompo aminao, ataovy priorité Jesosy. Ataovy priorité Jesosy, ataovy lahara-pahamehana aminao Jesosy, lahara-pahamehana Jesosy aloha. Halleloia. Sa anjany ve ianao? Jesosy aloha zay vao mivadinao. Ahoana, d'accord? Jesosy aloha zay vao ny zanakao. D'accord? Jesosy aloha zay vao ny asanao. Jesosy aloha zay vao ny tenanao. Luka 7:10. Andiny 7:30. Aloha andiny 8:20 mihitsy andraisitsika. Zao andiny 5:20. Dia zao alefa sary an-tsaina le sary, alefa sary an-tsaina le teny rehefa vaikitsika. Ary nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy, dia nitodika izy ka nanao taminy hoe, raha misy manaraka ahy ka tsy makahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalahiny sy ny anabaviny, eny ary ny ainy koa azy, mbola afaka tohizanao io, fa reo no tena important zao amintsika olombelona. Dia hozy izy hoe tsy azo ekenao mpianatro, nazovy no tsy mitondra ny azy fijaliana isan'andro ka manaraka ahy, dia tsy azo ekenao mpianatro. Andiny 7:30. Ary toy izany koa ianareo rehetra, izay tsy mahafo izay rehetra anananareo, dia tsy azo ekena ho mpianatro. Halleloia. Isany tsy mahazo an'izany teny zany. Mbola mila zavaina be ve zany? Araka le filazako izay, raha ho azavaina indray dia mahaizina, fa tsotra be. Ray, reny, vady, zanaka, rahalahy, anabavy, ny ainy,
raha misy tiandreo mihoatra noho ny fitiavana ana tsy azo ekeno mpianatra izy. Zay ny degré dedavon Jesosy amin'ny fitiavako azy, amin'ny fitiavanao azy, zay ny dedavon Jesosy. Aiza hoe zahako sy ianao am'izao, aiza hoe zahako sy ianao am'izao. Fa mampalahelo le filazantsara am'izao fotoana, mampalahelo le fitoriana am'izao fotoana. Fa ny fitoriana am'izao fotoana ny akamarony, ny filazantsara am'izao fotoana ny akamarony dia fanindraindrana anao. Ny filazantsara zay toriana, ny fotoana zay fotoam-bavaka ny akamarony dia centré aminao, centré amiko. Lasa izao no ivon'le filazantsara, lasa izao no ivon'lay fitoriana, lasa ianao ny ivon'lay fitoriana ho anao. Fa tsy zahany io, tsy zahany io, fa ny tokony ho ivony dia Jesosy Kristy. Jesosy Kristy. Raha ianao no ivony, fanindraindrananao io, famelomelomana ny nofonao io nofonao le nofo tiako tenenina, le nofo mpanota, nofo tsy mahazo mandova amin'ny fanjakan'ny lanitra. Mandehana araka ny fanahy dia tsy hatateraka ny falany nofo ianareo. Nofo manohatra ny fanahy manohatra ny nofo, ary mifanohatra izy roa reo mba tsy hanaovanao ny sitrapony. Raha toa ianao tsy te ho andevony fahotana, raha toa ianao tsy te hantateraka ny falany nofo, dia mandehana araka ny fanahy. Raha te handeha araka ny fanahy ianao, dia tsy mifantokafananao no ilaina rehefa anao toroteny. Tsy resaka famelomelomana ny nofonao sy fanainairananao hoe ianao dia mpanjaka, ianao dia winerse, ianao dia mahomby, ianao dia tafity, ianao dia tavavoaka, ianao dia lehilahy mahery tsy vehivavy mahery. Jesosy ny lehilahy mahery. Halleloja. Mety misy famarinan-dolo zany hoe lehilahy mahery sy vehivavy mahery sy ny tafita sy ny sisa zany. Zao ny ambony indrindra, ny voalohany indrindra, lehibe indrindra, mifatoka amin'ny Jesosy ny filazantsara. Mifatoka amin'ny Jesosy ny filazantsara. Inona ny tiany Jesosy ataonao, fa tsy hoe inona ny tianao ataony Jesosy aminao. Halleloja. Inona ny tiany Jesosy ho ataonao. Ny tiany Jesosy ho ataonao, mandohalika ianao eo anatrehan'i Jesosy. Ny tiany Jesosy ataonao, tompoko ianao Jesosy, inona ny tianao, miaino anao anaraka anao ho tianao anao zay sitraponao Halleloja. Fa amin'izao fotoana, zay ny mila hoe mila fifoazam-panahy, mila fanavaozana, mila réforme, satria ny filazantsara dia zay tsy hita intsony Jesosy. Manaiky zany ianao sa tsy manaiky? Marina ve zany lazaiko anao zany aloha sa tsy marina? Tsy hita Jesosy, fa olombelona ny hita, anara-pivavahana ny hita, antoko-pivavahana ny hita, sampana ny hita, koralina ny hita, mpihira ny hita, sy ny maro samihafa. Tsy mitondra fiainana zany, tsy mitondra fiainana zany, tsy mitondra fanovana zany, tsy mitondra famonjeny zany. Halleloja. Mihira mba ho hitan'olona fa tsara feo, tsara ny fitendrena, tsara ny mozika. Tsy zany igeny dia davan'i Jesosy ianao. Dia davan'i Jesosy ianao mandohalika eo anatrehan'i Jesosy dia manambara an'i Jesosy. Hita be ngeny mihira fa vedétisme, malaza zay tarika malaza eto Antananarivo, malaza eto Madagasikara, malaza mihitsy manerana zao tontolo zao. Tsisy fitiavana an' Jesosy. Be da be no mitory, manao asan'Andriamanitra, manao fivoriam-bavaka, manao fotoana, fa tsisy fitiavana an' Jesosy. Fa fanambarana azy, fanambarana ny asany, fanambarana toeram-pivavahana, fanambarana fombafomba mpivavahana. Hanika ringana ny oloko noho ny tsy fisiny ny fahalalana. Hanika miazakazaka makany akady, satria tsy hisy fibebahana, satria tsy hisy tahotra an'Andriamanitra, satria tsy hisy heriny azo fizaliana zay manafaka anao amin'ny nofo, manafaka anao amin'ny fahotana, manafaka anao amin'ny fanandevozan'izao tontolo zao, manafaka anao amin'ny fahafatesana, manome anao fiainana, tsy hitoriana intsony ny fibebahana. Misy moa miteny hoe rehefa mibebaka moa tsy dia mibebaka indray ihany. Isan'andro anao mila manana fiaina-pibebahana.
Misy mitory diso mihitsy hoe rehefa ao am' Jesosy ianao dia tiany foana na manota ary. Diso zany. Misy miteny hoe rehefa indray mandeha ianao nanolo tena ho an' Jesosy, manana anazy, manana ny fanahany, tsy veritsony ianao. Fa vakio tsara ny Baiboly, fa be da be ny nanolo tena ao fa very. Ao amin'ny fiangonana 7 ao Azia, fiangonana 2, fiangonana ray sy tapany, izay ihany nahazo sitraka tamin'ny tompo, fa ny ambiny aleoko ny vavako, ariko, lavitra ivelan'ny ahy. Jereo ny Virginy 10 reo, fa ny 5 ihany ny tafakatra. Nefa ireo 10 reo samy natsoina ho amin'ny fampakaram-bady. Ireo 10 reo natao hoe fofombadin'i Jesosy, ary ireo 10 reo nanasolika daholo, fa ny 5 ihany natahiry solika hatramin'ny farany. Ary Jesosy ny teny mihitsy hoe zay maharitra hatramin'ny farany novonjena. Matoa Jesosy miteny an'izay dia misy inona zany? Misy ny tsy maharitra, ary rehefa tsy maharitra izy dia ho very. Ary zay mahatonga Paoly miteny hoe asiako mafy ny tenako ho mangana, fa sao za efa nitory tamin'ny hafa indray no lafina, ho disqualifié. Ka rehefa miazakazaka izy tsy miazakazaka manao aventure. Rehefa mamely tontolo tsy mamely tontolo rivotra, fa tenako mihitsy no andevosiko, asiako mafy ho mangana. Halleloja. Aiza ny filazantsara izay manisy ny mafy ny tena ho mangana? Fa tsy zany misy, fa ny filazantsara izay toriana dia manisy shampoing, dia manisy mamanitra, dia manisy akanjo tsara, dia manao pôzipôzy ety ivelany, fa tsy midenonse ny fijangajangana, ny lolo-po, ny tsy fitiavana, ny tsy famelan-keloka, ny kolokolo, ny laika sy ny tsy fahamarinana rehetra, fa sarotsaromana daholo zany rehetra zany. Sarotsaromana zany dia lazaina fa Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra mpamindra fo, Andriamanitra fahasoavana. Fa za lazaiko anao zao ny lazay ny ten'Andriamanitra, ny fanahy manota no ho faty. Ny fanahy manota no ho faty. Halleloja. Ao tsara ve ianao? Tsy te hatory? Sao dia anasa maso, sao dia sotro rano. Enoy tsara ny fampianarana, fa zatra mila mipetraka amintsika zany hoe io fitiavana io, fitiavana an' Jesosy. Na mafy na mora, na mbola ho ela be, tsy zany hoe ela be Jesosy dia reraka dia niempotra. Tsy ianao manao an'io fa Jesosy ao anatinao mbola mampirehatra anao. Halleloja. Fa tsy hoe tamin'izany zay nafana, tamin'izany zay mbola nafana fo, tamin'izay mbola atao tsara. Tsy ny tamin'izany ny ilain'i Jesosy, fa ny amin'izao fotoana. Manahoana ianao amin'izao fotoana? Fa tsy hoe za fa vita batisa, zay efa nanao Tour de Madagascar, zay efa nanao fitoriana tamin'ny télé, zay efa nanao zao rehetrarehetra zao, efa nanao zany. Fa ny amin'ny androany manahoana? Io ny amin'ny androany ihany. Mbola tia an' Jesosy ve ianao? Mbola babon' Jesosy ve ianao? Mbola mirehatra ho an' Jesosy ve ianao? Fa ny vady no omenanao, ny zanaka no omenanao, ny trano no omenanao, ny fiara no omenanao daholo zany rehetra zany, fa ny fitiavanao ambony indrindra, fitiavanao an' Jesosy. Halleloja. Tsy azo ekenao mpianatra ozy izy raha tsy mahafoy izay rehetrarehetra anananareo. Raha tsy mahafoy izay rehetrarehetra anananareo. Halleloja. Tia an' Jesosy avy ve? Tia an' Jesosy ve ianao? Tia an' Jesosy ve ianao? Fa be da be ny manao eforo, be da be ny manao ezaka, be da be ny manao asa. Fa fitiavana an' Jesosy tsy ao. Fitiavana an' Jesosy tsy ao. Tsy ny fakanisako, averiko ihany ilay teo, tsy ny fakanisako any am-piangonana isan-kalady midika fa tia an' Jesosy aho. Tsy ny fidirako sampana sy ny fanaovako rakotra midika fa tia an' Jesosy aho. Tsy ny madiakona midika fa tia an' Jesosy aho. Tsy mampitarika cellule de prière midika fa tia an' Jesosy aho. Afaka manao an'izany daholo. Satanista afaka manao an'izany. Ny olona rehetra afaka manao an'izany. Fa fitiavana an' Jesosy lalasany abavy dia tsy manota. Tsy manota, ary tsy tia manota. Raha tia an' Jesosy ianao dia tsy hanota intsony. Tsy ianao no manao an'izay. Jaona voalohany dia milaza mihitsy hoe zay rehetrarehetra nateraka Andriamanitra no tsy mahay manota. Satria ny von'Andriamanitra no mitoetra ao aminy. Halleloja. Rehefa aty dia tsy tianao mampalahelo intsony. Rehefa aty dia mahay
manaraka izay ambaran'lay tianao. Be da be ny surprise rehefa ho avy eny amin'irao lanitra Jesosy. Tsy fantatro firy amintsika tonga eto reto hoe ka io ka maneno ny trompetra zao tsika miresaka zao maneno ny trompetra tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry firy isan-jato ny manatrika an'ity fotoana ity no tafakatra. Firy isan-jato no tafakatra. Fa ny testenin'ny tompo amin'izay hoe ho tafakatra dia izay tia azy. Firy ny tia an'i Jesosy eto. Ny tia dia midika fa tsy manota, tsy tia fahotana, tsy mandanga, tsy mijangajanga, tsy ao anaty fangalarana. Raha tia an'i Jesosy ianao, ary raha tia koa ianao dia tsy hanambaka ny vadinao, tsy hijangajanga, tsy hamitaka ny vadinao amin'olon-kafa. Io fitiavana io dia isan'andro isan'andro. Tsy amboamboarina ohatrany hoe fety de mera rapitso. Rapitso vao modimody ty, rapitso vao modimody manome an'izao, rapitso vao modimody kalma be sy endry be. Tapitra indray ny rapitso mety mola rapitso ariva raha dia vakizitina amin'ilay vady indray. Tsy amboamboarina ohatr'izany isan'andro manome fitiavana foana ianao. Isan'andro mandefaka foana ianao, isan'andro mandefitra foana ianao. Satria le fitiavana andren'Andriamanitra mihitsy no ao anatinao, le fitiavana an' Jesosy mihitsy no ao anatinao. Dia rehefa ao io tsy mifidy toerana, tsy mifidy fotoana, tsy mifidy ninona fa ao anatinao io dia mandeha foana. Halleloia. Rehefa ampisarja. Raha tia an' Jesosy ianao dia tia mamaky baiboly. Tsy corvée aminao mamaky baiboly. Misy amin'olona corvée mamaky baiboly. Ity tsy mamonamonaina ity. Izao tontolo izao mamonamonaina. Ny télé mamonamonaina. Ny Facebook mamonamonaina. Ny film sy ny série rehetra mamonamonaina. Raha reny tsy mamonamonaina aminao, fa ty mamonamonaina aminao, mieritrerety ianao. Mieritrerety ianao. Raha ianao monamonaina amin'ny baiboly, monamonaina amin'ny famakiana tenin'Andriamanitra, monamonaina amin'ity fandraisana n'ity tenin'Andriamanitra ity, koa ianao hoe makaleo ohatran'ny visaka, ohatran'ny teatory mieritrereta ry fiangonana. Mandiny tena. Fa lettre d'amour ty. Lettre d'amour ty. Jesosy ty. Fiainany ty. Ty no lavinao. Ty no hodikodonanao. Ty no makaleo anao. Tsy ahatrela ianao. Ary tsy hiditra fanjakany lanitra ianao. Fa rehefa tonga any ty foana no resahana Jesosy. Iza no andeha hamonjy fotoana sabotsy hariva eo? Misy fotoana sabotsy hariva ny fitorirana amin'ny Rabearivelo. Tsy iza no andeha loko mijery télé, loko mijery baolina, loko mampiady koa. Ny olona tsy misintéressé amin'izany Jesosy zany tsony. Amiteny azy, za nge na tsy makany ara za an Jesosy. Za tia an Jesosy, ato Jesosy, Jesosy. Fa ianao ohatra manara-po amin'ny filany nofo. Ohatran'izay tianao no ataonao. Ianao nge rehefa ao amin'ny Jesosy tsy izay tianao intsony. Izay tiany Jesosy no ataonao. Izay tiany Jesosy no ataonao. Atakalontsika le famakiana tenin'Andriamanitra. Atakalontsika le fiarahana miankohaka eo anatrehan'i Jesosy. Atakalontsika le vavaka. Ahoana olona izay ny tenin'Andriamanitra? Mivavaka aza mitsahatra. Amin'ny teny frantsay izy hoe prier sans cesse. Inona zany hoe sans cesse? Inona no ataonao rehefa sans cesse? Raha tsy ataonao zay amin'ny fiainana dia maty ianao. Ino? Miaina. Mianaraka tsy miaina kely 30 secondes. Dia hitanao ny vokany. Dia za koa milaza aminao, io vavaka io aza atao atsirambina. Fa io vavaka io no oxygène anao. Io vavaka io no oxygène anao. Io no rivotra iainanao amin'ny fifandraisanao am-panahy miaraka amin'i Jesosy. Rehefa ianao tsy ampivavaka, malemilemy ianao. Satria tsy mahazo hery. Jesosy dia milaza mihitsy hoe mivavah mba hahery ianareo. Ny azonao hery tsy fiantsonao amin'ny pastera lava. Ny azonao hery tsy fanaovanao fanatitra voka-dehibe. Ny azonao hery tsy fanaovanao resaka famonjena gala evangelika. Mety azona hery azy fa mihirahira sy miogaoga eo dia reraka. Satria tsy ara-panahy.
ny azonao hery tsy resaka asa fanompona, ny azonao hery dia ny connexion anao miaraka amin' Jesosy. Mivavah mandrakariva, misy olona 5 minitra dia efa sepotra mivavaka, tsy hitantsony hoy zay lazaina raha lasy anabavy. Ay zany rehefa hivavaka mandritry ny alina, ay zany rehefa hivavaka tontolo andro tsy akinankanina fa mivavaka fotsiny. Mety ho tezitra amiko indray ianao, inona ary ty journée ataonao vavaka foana ity? Izay ny tsapana fitiavanao an Jesosy. Fa misy ara namanao zay raha mbola aranofo fotsiny, aretin'ny lalàna fotsiny hoe mivavaka, ny fahadianina, fa fitiavana an Jesosy tsy ao. Mivavah mandrakariva, mivavah mandrakariva, mivavah ka aza mitsahatra. Tsisy lany sujet de prière zany eo amin' Jesosy. Ary rehefa manao vavaka, tsy voatery hoe angataka foana. Inandray reny angatahako hoe, inandray reny angatahako hoe. Ny vavaka tsy midika hoe mangataka, fantaro zay. Ny vavaka dia dialogue, miresaka. Matoa hoe dialogue zay a, izaho miresaka dia le olona raiky io miresaka. Zany ny vavaka e, miresaka, mifanakalo. Tsy angataka foana, tsy angataka foana. Fa rehefa azonao Jesosy, ampy anao zay ny ambo nomeny Jesosy ho azo anao. Fa ndraindray ny ankamaroan'olona mangataka, 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 mangataka. Tsisy afa-tsy mangataka. Mbola mahantra ianao raha mangataka foana. Ndraindray tsy fantatrao ny fahamarinana. Fa io lazaiko anao na zavatra tsy angatahanao ary omeny Jesosy ianao. Rehefa ianao no me mitombo ara-panahy, me mafanao amin' Jesosy ary me miakatra ny fitiavanao an Jesosy, me miena ny sujet de prière fangatahana. Lazaiko anao zany. Me mieny io. Tsy lany andro mangataka tsony ianao ty indray Jesosy a. Ito indray Jesosy a. Isa minitra isa sekondra iteny an Jesosy angataka an'le izy foana. Fantatry ny rainareo fa tokony anareo zany na tsy mbola mangataka ary ianareo. Na mbola tsy miteny ary ianao, efa fantany zay. Toy izany kinona zany nivavahana. Zay indrindra, inona nivavahana? Nivavahana dia tsy angataka foana. Fa nivavahana iresaka. Oh, tsara zany andro zany Jesosy androany. Manga ny lanitra, tena magaga nanaovanao an'ity lanitra ity Jesosy. Magaga nanaovanao an'io masoandro io. Fa raha mpanatononao kelikely fotsiny dia efa may a. Raha mpanalavirinou indray dia mety angatsika. Miresaka. Enao ve mona aminay na miresaka amin'ny vadinao? Oka zay a, leo miresaka aminao. Enao ve lany phrase, lany voambolana, lany teny raha miresaka amin'ny vadinao? Raha zay no izy, mieritrereta. Mieritrereta. So dia efa mangatsika le fitiavana. Raha leo ny vadinao ianao, raha ohatra ny lanilany resaka nareo, raha ohatra ny ranilany discussion nareo, ohatra ny mona aminay ianao miresaka aminy, dikan'izay maninona? Misy mangatsika zay le fitiavana. Na misy vehivavy hafa tianao any raha lehilahy, na misy lehilahy hafa mataraiky ianao any raha vehivavy. Dia tsy dia ao intsony ny fitiavanao ny vadinao, dia fiarahamonina ny sisa. Dia bonjour ary indraindray tsy atao rehefa maraina. Fa raha tena tianao ny vadinao, tsy lany resaka nareo. Nalalitra na manidina ary resahanao. Hoe nisy an'izao taery. Isaky mihetsika miantso telefônina foana. Ahoana, ça va? Satria mifankaty. Fa raha tsy mifankaty a, miantso. Ino ary ty miantso foana ty? Mbola miasa zao. Ahoana ary ty miantso ty? Ohatra misy amin'ny voalohany mafana le fitiavana. Fampiantso, fandeva SMS. Rehefa avy eo fandranomy fiarahamonina, tsisy SMS, tsisy fampiantso. Rehefa ao an-trano tonga dia mifamelamosina fotsiny dia matory. Mangatsika zay le fitiavana. Anarany fotsiny mpivady. Ary raha tsy mitandrina, tsy miverinangana, misy misosoka ao, ararotiny devoly iny, dia iangatsika eo. Migaga ianao izy, le ary an-trano ohatra ny mangatsitsika. Ty ampiasany ty ohatra ny mahafinaritra. Zay mahatonga ny olona mampirafy. Satria ao an-trano ao tsy mifankahazo, mifankaty, any ampiasana sy any an-dalana any misy manaitaitra azy, mahafinarinaritra azy, dia te hanao aventure, dia lasa mandeha any. Raha amin'iny Jesosy no tonga, any amin'ny elo ianao. Zaiko anao zay. Raha amin'iny Jesosy no tonga, raha zao Jesosy no tonga, ka ianao miaina ao anaty fizangajangana, miaina ao anaty fahalotona, miaina ao anaty lainga, miaina ao anaty tsy fahamarinana, miaina ao anaty fahotana, ary manaiky tian'izay fahotana zay, dia baibay, tsisy azo atao. Fa ny andaminana n'izany rehetrarehetra zany, ny alana amin'izany rehetrarehetra zany, fitiavana. Fitiavana. Tsy manatahotra ny fitiavana.
zay voasoratra epistily soratany Jaona. Tsy manan-tahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka maninona? Mandroaka ny tahotra. Dia zay no lazaiko hoe tsisy olona hoe olona tafiakatra ao an-danitra noho ny tahotra ny tafiditra azy tao. Eny, raha noho ny tahotra an'Andriamanitra dia ekeko. Le tahotra an'Andriamanitra midika fanajana. Le tahotra an'Andriamanitra midika fiankohofana ary fankalana fahotana. Zay le tahotra an'Andriamanitra. Fa raha hoe natahotra sao dia tsy voavonjy, natahotra sao dia any amin'ny elo sy ny sisa, tsy miakatrany zany, tsy miakatrany zany. Tsy azajanona eo amin'ny tahotra ny arahanao amin'i Jesosy. Miaraka amin'i Jesosy aho matahotra sao dia marary. Zay ny arahako amin'i Jesosy. Miaraka amin'i Jesosy ianao matahotra ianao sao dia tsisy vola. Miaraka amin'i Jesosy matahotra sao dia tsisy sakafo. Miaraka amin'i Jesosy matahotra sao dia very any amin'ny elo. Inona zany tahotra fotsiny? Par intérêt. Ohatra hoe anambady olona ianao a, raha lehilahy, raha vehivavy, anambady ianao satria misy vola any amin'iny olona iny. Ohatr'izay le izy. Dia ny anambadianao an'iny satria manam-bola, satria matolotolotra, satria misy an'izao sy izao. Ty tampoka teo, tapaka be ny aferan'iny, tsisy vola tsony izy dia ahoana? Hiala aminy ianao zany. Hisaraka aminy ianao, satria par intérêt ny rahanao aminy. Hiaraka amin'iny aho fa bôgôsy. Afaka 10 taona iny tsy bôgôsy tsony. Efa mihemikentro na daholo, efa dia raha voaresaka bôgôsy ite, tsy mateza. Fa Jesosy bôgôsy mandrakizay. Halleloia. Jesosy bôgôsy mandrakizay. Oeto izay entinao eo. Aseho izay asehonao eo. Fa nahary amin'ny kitrokelin' Jesosy ara tsy afaka milahatra e. Tsy afaka milahatra. Zany ny bôgôsy indrindra. Zany ny l'homme. Zay nanaovana publicité tamin'ny herinandro ny amin'i Jesosy. Mba ahafantaranao hoe iza ary no ampitovianao aminy. Zay mihitsy lazain'i Jesosy eo amin'ny Isaia. Ampitovianareo amin'iza. Iza ny eritreretinao fa mitovy amiko. Izao no Andriamanitra. Ivelako tsy misy. Ary ampitovio amin'iza. Tsisy mitovy amiko. Jesosy le vato soa sarobidy. Jesosy le arbre de vie azonaina. Io azonaina io any sakanana ny andehanan'ny olona tamin'ny fotoana rehefa nanoty Adamaseva. Sakanana. Satria raha ohatra ka nikasika an'io azanaina io Adamaseva kanefa mpanota dia mpanota mandrakizay izy. Dia ny sakanana aingana ny azonaina tsy anatonany ao. Fa aveo Jesosy ny teny hoe izay maharesy dia avelako hinana amin'ny azonaina. Zany hoe rehefa voavonjy ianao, nandray ny famonjen'i Jesosy ianao, eo amin'izay ianao no nasain'i Jesosy mikasika ny azonaina mandrakizay ianao ao anatin'ny famasinana, ao anatin'ny fiainana mandrakizay. Jesosy le azonaina. Ho anao reraka, ho anao kivy, ho anao trotraka, ho anao tsisy fitiavana intsony, tsisy fitiavana ny vady, tsisy fitiavana ny zanaka, tsisy fitiavana ny olona. Verenao amin'i Jesosy fa io ny loharan'ny fitiavana. Verenao amin'i Jesosy fa io ny loharan'ny fitiavana. Ny fitiavana an' Jesosy zany tsy ianaranao any amin'ny resaka sefala zany, tsy ianaranao any amin'ny resaka setely zany, tsy hay zany, tsy hay zany. Tsy ianaranao any resaka faculté de théologie zany. Tsy hitanao zany, tsy hitanao aiza zany, fa zany ao amin'ny fanamasina. Ny fanamasina tsy azonao raha tsy mibebaka ianao. Ny fanamasina tsy azonao raha tsy maniry mangataka ary mankatoy ianao. Dia rehefa azonao ny fanamasina, tsy amikery tsy ampantanjahana ho Zakaria. Zakaria 4 fa mifanahako Jehova. Entin'ny fanamasina ianao, adalan'i Jesosy ianao. Tsy mikomba mavantsony ianao fa Jesosy tsisy farany. Tsy mikomba mavantsony ianao fa te hanambaran'i Jesosy, te hanambaran'i Jesosy, te hitory an'i Jesosy, te hizara an'i Jesosy, te hiresaka amin'i Jesosy. Ary ao aminao foana hoe maminao foana ny eritreritra sy ilaza momba an'i Jesosy. Tsy ianao no manao an'izay, fa indray mandeha ianao no bebaka marina. Nanolo tena ho an'i Jesosy, ary tena hoe tapa-kevitra afo izay rehetrarehetra tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Miditra ao aminao ny fanamasina, io no manosika anao hanana fitiavana. Dia ho tia ianao. Ho tia an'i Jesosy ianao. Halleloia. Arozy ianao hoe maranata. So ianao tena loranga aloha mbola tsy ho avy Jesosy. Raha zay mbola ataonao eto va? Mieritrereto ianao. Fa raha olona tia an'i Jesosy zany, zao dia zao Jesosy. Avy Jesosy. Tsy frehariana zany, tsy fihebohebony zany, fa tena hoe tia an'i Jesosy. Misy ten'Andriamanitra reto soraisitsika ny amin'izay hoe fitiavana an'i Jesosy zay, fitiavana ny fiaviany. Ny fitiavana ao an'ny Tompo, ny olona hiakatra ny lanitra, ny olona hiditra ny fanjakan'ny lanitra, ny olona andova amin'ny fiainana mandrakizay
dia ny olona tia an' Jesosy ary tia azy marina. Jakoba toko voalohany 1:12. Jakoba toko voalohany 1:12. Sambatra izay olona maharitra fakapanahy, fa rehefa voazaha toetra izy dia andray ny satroboninahitra fiainana izay nolazay ny tompo omena zay tia azy. Omena n'iza? Iza no omena satroboninahitra fiainana? Zay tia azy. Zay zay tia an' Jesosy no omena satroboninahitra fiainana, ary zay tia an' Jesosy no aharitra fakapanahy, no aharitra fizahan-toetra. Rehefa tia an' Jesosy ianao dia maharitra. Tsy miandry kontrolelin'olona ianao hoe isy hojereny ray aman-dreny ara-panahy fiainanao isan-kerinandro, hojereny dada sy mama, hojereny zoky, dia lasa iny ny atahoranao. Tsy mateza ianao raha izay. Fa na hojereny zoky na tsy hojereny zoky, na hojereny ray aman-dreny ara-panahy raha tsy hojereny ray aman-dreny ara-panahy, misy Andriamanitra mijery aho tahaka ny an'i Josefa. Tsy natonga Josefa tsy ho lavo tamin'ny vadiny Potifara. Josefa rery ny tao an-trano. Josefa dia lava sady ranjanana. Josefa bogosy. Dia ilay vehivavy nanadala azy, avy andry amiko. Tsisy olona taona ray ary. Josefa sy ilay vehivavy rery. Fa Josefa tsy niditra tamin'izany resaka maloto zany. O Josefa ataoko ahoana nanao zany ratsy zany eo mason'Andriamanitra. Eo mason'Andriamanitra aho izy, fatany fa misy Andriamanitra mijery aho. Fa Josefa tsy niteny hoe manginginy zay ato. Tsisy olona mihitsy. Tsy eo ny gardien, tsy eo ny cuisinier, tsy eo ny mpamafa-trano, tsy eo zao rehetra izao, ny herika kavanana, ny herika kavia, ny herika anlona, ny herika aoriana. Adino ny traka tao ambony. Abedabe ny ohatr' zany. Tsisy mahita. Tsisy mahita. Fa Andriamanitra mahita amin'ny afina. Andriamanitra mahita ny miafina. Za mety tsy mahita. Fa za mety hampahitany tompo koa rehefa manofy. Dia hitako ny ataonao. Misy fosafosa any dia hitako. Misy foka sigara any dia hitako. Misy misotro toaka any dia hitako. Antaniko le olona aveo hoe ianona aveo mbola misotro toaka? Mbola misotro toaka izy. Zay le nofy hitako tamin'ny herinandro. Rehefa manana ny fanahy ianao tsy azo fitahana. Rehefa manana fanahy masina ianao tsy azo fitahana. Ny olona mamitaka fa io olona io voajerenao fotsiny io vakina ny tantaran'io. Inao mody fanina tsy miresaka amin'ny fotsiny. Fa fantatry ny fanahy mombamomba anareo rehetra. Fantatry ny fanahy vao miona fotsiny. Sanena tonga raha ianao manana an' Jesosy raha lasaina bavy. Raha ianao manana an' Jesosy, ianao manana ny fanahy. Jesosy zany nanana ny fanahy ny fahalalana. Jesosy zany nanana ny fanahy ny fahafantarana. Vao misy olona tonga fotsiny eo, fantatry Jesosy ny ao an-dohany. Fantatry Jesosy ny eritreriny. Vao misy olona tonga fotsiny eo, fantatry Jesosy ny avaiza sy hoaiza. Raha Jesosy ny ao anatinao, raha manana fanahy masina ianao, ka tsy variana amin'izao fiainana izao, tsy variana amin'ny télé, tsy variana amin'ny série, tsy variana amin'ny zavatry ny tany, fa mikolokolo ny fiainam-panahinao, dia ho tsapanao zava-panahy, ary fantatrao ny olona manatrika anao eo. Hoe ty tsy milamina ty olona ty. Ty tsy ao misy ty olona ty fa modimody fotsiny. Ty ohatran'izao ty. Tsisy amboamboarinao io, fa fanahy tonga dia maranitra be, mahafantatra. Satria connecté ianao, bitsika fotsiny fanahy, miteny ny fanahy, tsisy azo afienina. Tsy hitantsony zay ao amin'ny fiangonana. Tsy hitantsony zay ao amin'ny fiangonana, satria tsy ao antsony ny fanahy. Fa raha tonga ny fifoazam-panahy, mirehatra ny fiangonana, zay manoto eo marary. Zay manoto eo maty mihitsy. Andriamanitra ke mahatahotra. Rehefa eo anao rendez-vous tamin'ny zanak'Israely Andriamanitra, kotroka ny nandeha, zay, tselatra, horohorontany. Ozy ny zanak'Israely eo aoka zay ry Mosesy. Aloha zay tsisy eo amintsony, fa aloha ianao ihany. Natahotra izy. Dia ny olona koa zay tsy teherika an'Andriamanitra, tsy teherika an' Jesosy. Aza miresaka fibebahana zany, aza miresaka tahotra an'Andriamanitra zany, aza miresaka azy fijaliana, aza miresaka fanahy masina zany. Fa ny olona mifola zaiko anao, ny olona mifola zaiko anao, ny olona mifola zaiko anao manana ny fanahy zany, ary mamantatra ny zavatra rehetra, tsy mila mpahafantarina zany, fa mamantatra ny zavatra rehetra. Satria velona ho an' Jesosy, tsy anaty religion, tsy anaty fombafomba. Halleloja. Omena zay tia azy. Dia profon'izay tahaka ny Josefa. Tia an'Andriamanitra Josefa. Tia an'Andriamanitra Josefa,
ka tsy zay fijangajangana iarana amin'ny vadiny Pôtifara no andeha amerezako ny fiainana mandrakizay, no amerezako ny fanjakany lanitra, no amerezako ny idiranao. Fa ny elan'ny tany vehivavy inona tsara tarehy ary, ny elan'ny tany vehivavy inona na hoe tena hoe manana ny arena rehetrarehetra tao Egipta ary. Jesosy ny azy mbola sarobidy kokoa, Jesosy ny azy mbola tsara kokoa. Rehefa manao zavatra ianao raha lasainabavy, ray aman-dreny, dinio foana mahita anao Jesosy. Ahoana ho Jesosy raha manao an'ity, ahoana ho Jesosy raha manao an'itsy ahako. Fa io zavatra ataonao io miankina amin'io no avinao. Halleloja. Omena zay tia azy, tian Jesosy ozy ny fiainana satroboninahitra fiainana. Manarak'izay Timoty faharoa toko faefatra andininy fahavalo. Timoty faharoa toko faefatra andininy fahavalo. Dia inona ny voasoratra ao? Hatr'izao dia tehirizina ho ny satroboninahitra ny famarinana izay omeny Tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra maninona? Tiany fisehoany. Raha tianao zany fiverenan'i Jesosy zany, raha tianao zany hevian'i Jesosy hakanao zany, dia ozy Paoly hoe ho manina ho azy ny satroboninahitra ny famarinana omeny Tompo tsara marina, tsy ho anazy ihany fa ho an'izay tia ny fisehoan'i Jesosy. Zany hoe ny olona tian'i Jesosy zany dia rododina foana hoe aizy Jesosy, ho avy Jesosy, miomana afa tonga Jesosy. Zay ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy ataotao fotsiny ilay vavaka hoe ho tonga anie ny fanjakanao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra, fa ho tonga mihitsy ve ny fanjakany ao aminao, ho tianao ho avy ve ny fanjakan'i Jesosy. Omena izay tia azy. Halleloja. Ary raha manana izay fanantenana izay ianao dia miala amin'ny fahotana. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahatelo. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahatelo. Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina aminy izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy koa. Manadio ny tenany. Eritrereto hoe fofombadin'i Jesosy ianao, fiancé. Ny fiancé zany mahafantatra fa isy apakatra azy. Dia ahoana ny ataon'io fiancé io? Manadio ny tenany io, manamboatra ny paoziny ety ivelany io, mitokana ho an'ilay apakatra azy io, manao izay atsara azy io. Ampanahy dia izay koa, ho avy Jesosy ilay mpapakatra, ianao ilay ho ampakarina, manadio ny tenanao ve ianao? Ny rahan'i Jesosy manadio anao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, ho afaka amin'ny fahotana rehetra. Manadio ny tenanao ve ianao? Tena hoe tsisy fahotana ao aminao. Efa vitan'i Jesosy zany, fa raisinao fotsiny sisa. Noho ny fahafatesany teo amin'ny azy fijaliana, ny teny izy hoe vita. Mba tsy ho velona ho an'ny tenanao intsony ianao, mba tsy ho takalinao zavatra hafa Jesosy. Mampalelo mantsy ny olona fa rehefa azo ny fitahiana dia adininy Jesosy. Zay le problema antsika. Rehefa azo ny fitahiana dia adininy Jesosy. Na koa rehefa tsy azo fa le fitahiana ka ela dia tsy rarahiny Jesosy. Resika ao amin'ny Mika toko fahaenina. Andininy fahaenina. Mika toko fahaenina andininy fahaenina. Inona no entiko manatona an' Jehova sy miondrika eo anatrehan'Andriamanitra izay any amin'ny avo, anatona azy mitondra fanatitra hodorana sy ny omby lahy kely iray taona va aho? Ho sitraka Jehova va ny ondry lahy arivo na ny renirano diloilo iray alina? Hanolotra ny lamatoako noho ny fahadisoako va aho, na ny ateraky ny kiboko noho ny fahotan'ny fanahiko? Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara, sy izay ilain'i Jehova aminao dia izao ihany.
ny anao ny marina sy ny ho tia famindrapo ary ny anaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetretena. Zay no naseho anao ry olombelona. Raha miteny zany io raha raisika io teny io dia miteny zany izy hoe inona no entiko manatona an' Jehovah sy mihotrika eo anatrehan'Andriamanitra izay any amin'ny avo indrindra. Anatona azy mitondra fanaty nodorana ve za? Tsia. Omby lahy kely iray taona va? Tsia. Ho sitraky Jehovah va ny ondry lahy arivo? Tsia. Renirano dilily iray alina? Tsia. Anotra ny lamatoako amin'ny fahadisoko va? Tsia. Na ny ateraky ny kiboko amin'ny fahotan'ny fanahiko? Tsia. Ry olombelona, efa nasehonao zay tsara sy ilain'i Jehovah aminao, dia izao ihany. Ny anao ny marina sy ny ho tia famindrapo ary ny anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Zay ny zavatra tediavin'ny Tompo amintsika. Izao nefa ianao nandova ota, ary rehefa nandova ota ianao dia tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra. Ny vahaolana ho anao dia ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary rehefa inonao fa niara-maty tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ianao, niarana levona tamin'i Jesosy tamin'izy maty ianao, ary niarana natsangana amin'ny fiainam-baovao amin'i Jesosy, dia olona vaovao afaka manao sitrapon'Andriamanitra ianao. Finoana no anaovanao an'izay. Finoana ny afantaranao fa niara-maty tamin'i Jesosy ianao, niara-natsangana taminy mandeha amin'ny fiainam-baovao. Dia rehefa iainanao zay, inonao zay olom-baovao ianao amin'i Jesosy. Dia ao Romanina 5 dia milaza hoe ny fanahin'Andriamanitra izay nalatsaka tao aminao ny mahatonga anao ity an' Jesosy. Ny fanahin'Andriamanitra nalatsaka taminao mahatonga anao ity an' Jesosy, dia izay ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinana. Ity an' Jesosy aloha, mialoha ny zavatra rehetra. Jesosy aloha ny priorité. Jesosy aloha ny priorité. Zany hoe raha atao zany, raha fiezana zany izy dia hoe miaina ho an' Jesosy fenao. Miaina ho an' Jesosy fenao. Raha miaina ho an' Jesosy ianao dia mitory an' Jesosy ianao. Tsy pastera ihany no mitory an' Jesosy. Tsy ireo mitondra fivavahana ihany no mitory an' Jesosy, fa ny olombelona tsirairay avy. Ny rahan' Jesosy ika anao mpianatra ny firenena rehetra, iza ny rahany? Mpianatra ny rahany, mpianatra ny rahany, mpianatra. Ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Fa tsy ho varianao aminao, varianao amin'ny vady aman-janakao, varianao amin'ny tokantranonao, varianao amin'ny asanao. Aizy Jesosy, aizy Jesosy. Tsara ny asa, tsara vady aman-janaka, tsara ny tokantrano, tsara zany rehetra zany, fa aizy Jesosy. Jesosy ny loharanon'ireo. Jesosy ny loharano ny avian'ireo. Ka raha le loharano ny esorinao, tsy misy intsony ireo. Halleloja. Aza dino le loharano. Jesosy le loharano. Jesosy le loharano ao aminy zavatra rehetra. Mba hifantoka aminy enenao. Halleloja. Tiavan'i Jehovah ny fonao rehetra, tsy ampahapahany, tsy rehefa alahady, tsy rehefa sabotsy. Tiavan'i Jehovah amin'ny sainao rehetra. Sainao io ve mba miketriketrika Jesosy? Misaintsaina Jesosy. Ahoana indray Jesosy ny atao mba hamparitaka ny fanjakanao? Ahoana indray Jesosy ny atao mba tena alalan'ny olona anao? Ahoana indray Jesosy ny atao mba tena izarana anao? Mba mieritreritra an'izany ve anao? Mba misaintsaina an'izany ve anao? Ahoana indray Jesosy ny atao mba tena hiparitaka ianao, lazaina, hozaraina amin'ny rehetrarehetra ianao? Anao t-shirt ve? Anao brochure ve? Anoratra toriteny ve? Anao fampianarana riananary ve? Izara taraky tamin'ny olona ve? Sa ho atonoko tsikelikely ireo olona ao an-tanàna ireo? Mba mieritreritra an'izany ve anao? Mba misaintsaina an'izany ve anao? Io famonjena io nge raha vao tsy ananan'ny olona, very ny olona. Io olona eo akaikinao io, le olona manodidina anao io. Ozy ny tompo hoe raha miteny ianao hoe raha tsy milaza amin'io anao izy dia ho faty tokoa io fa mba diniko aminao ny rany. Olona mifanerasera aminao isan'andro, olona mifandray aminao isan'andro, efa nanipy ve anao teny hoe Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana? Fa raha vao tsisy an' Jesosy ianao dia olatra. Raha vao tsisy an' Jesosy ianao dia maty. Raha vao tsisy an' Jesosy ianao dia very. Ary Jesosy tia anao. Mba mieritreritra an'izany ve tsika hoe katsao ny zay nge le katsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Tsy mijanona ao an-trano rery ao, tsy mijanona ao vady aman-janaka fotsiny ao, dia tsy mipetraka ao dia tsika ihany, dia tsika mianakavy ihany. Tsy mijanona ao fiangonanao ao dia ao amin'ny trano rindrina efatra ao, tsy napetraky ny tompo ianao. Itory ny filazantsara manerana an'izao tontolo izao. Ataovy mpianatra ny firenena rehetra any amin'izay andehananao rehetra any. Mpanaratolona. Nantsony Jesosy amin'ny Petera, avy anaraka ataoko mpanaratolona ianao. Ataoko mpanaratolona ianao.
tsy ho voavonjy ny olona raha tsy ianao no mitory manambara fa ianao ve mitory manambara, ianao ve maka amplasinao ao amin'i Jesosy. Lazain'ny olona ianao fa fanatika, tsy maninona fanatika an' Jesosy. Lazain'ny olona ianao fa extrémiste, tsy maninona. Lazain'ny olona ianao fa adaladala, zay adala an' Jesosy, adala an' Jesosy zay, tianay Jesosy e, babon' Jesosy zay. Nampahery any fitoriana fizarana taon'le ranabavy zay tamin'ny herinandro, maty ny bebeany efa 100 taona. Fa efa taty aoriana akaikin'izay fa 100 taona zay mihitsy izy zay vao nanolo tena ho an' Jesosy. Dia miresaka teo le ranabavy teo izy hoe jereko le bebe akozy izy miresaka teny. Dia manontany azy fa misy olana angana. Izy le bebe tsy misy olana izy fa miresadresaka amin'i Jesosy. Miresadresaka amin'i Jesosy izy eo izy ho faty marary any amin'ny hôpitaly. Miresadresaka amin'i Jesosy aho izy. Fa tsy nanresaka an' Jesosy iny raha tsy le ray le zanany le tao an-tranony nitory sy nanambara an' Jesosy taminy. Noho ny maty le vehivavy avy eo le bebeany niorakoraka ozy izy tao amin'ny hôpitaly, nitehaka ozy izy faly be dia lazain'olona fa adala ozy le anadahako ary hoe ianao tena tenan'olona adala ianao, zany ve ny ataonao nefa le olona maty ny ala teo ty fa any an-danitra nitehaka beko, fifaliana be tany an-danitra satria nisy niditra tao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Tsy nitomaly le vehivavy, nitehaka izy faly izy, lazain'olona fa adala izy. Raha ianao rehefa tena mijoro an' Jesosy, lazain'olona fa adala ianao, fa anatika ianao. Dia indraindray menamenatra. Ny salamo rehefa hivavaka na firy hoe na firy velarina le tapi dia eo mioaka eo. Tsika hivavaka na hivavaka isakafo raha tsy safa dia mihinam-bary fotsiny. Tsika menamenatra satria religion ny ankamaroan'ny olona ny ataony, fombafomba. Fa Jesosy tsy milatsaka ao anaty. Fa io raha milatsaka ao anaty Jesosy, raha eny an-dalana ianao sain Jesosy mandoalika mivavaka dia mandoalika ianao mivavaka. Tsisy hoe andao-tsika ary hivavaka, ndao aloha atsy ambadimbadikatsy fa atsy afaka mivavaka tsara. Ndray mandeha zay nisy missionnaire namangy anay tety, dia eny amoron-dalana atery akaiky Suprême Saint-Terre ery dia nisy olona hitanay dia hoe ndresahana teo izy hoe tiana tianao Jesosy dia ianao manana famoram-panahy fahatsoram-po tena tianao Jesosy Jesosy mikarakaranao, ndao hivavaka ao anao zay. Dia rehefa hoe vavaka ho azy dia tao aloha jero hotely kely gargoty kely mba hivavaka ao anazy. Ozy le lan'Andriamanitra tonga dia eto mivavaka, eo amin'ny trottoir ianao dia mikipo mivavaka ao anazy. Zay nge le fa fizoroana vavolombelona ho an' Jesosy fa tsy miafinafina any ambadika any. Manintsika raha ndao hivoaka daholo tsika izao dia hoery analakely dia hitory an' Jesosy, dia misy marary eo dia ametrahana tanana, dia misy noana dia vidanana mofo. Aiza ny fahazavanao, zay le izy. Tsotra fotsiny miaraka amin'i Jesosy. Raha ty ahy ianao miainao an' Jesosy, tsy janonao anaty rindrina efatra foana. Halleloia, halleloia. Raha ohatra ka mangatsika ny fitiavanao an' Jesosy azonao atao no miresaka hoe Jesosy nangatsika izy ty mba hafanao kely eo ny eo dia vita an' Jesosy manafanan'io. Raha eo anao tena hoe niempotra Jesosy tena efa tsaiko hoe amin'ny kilometra maromaro, sotomy amin'ny mazaka mpitiavanao indray milaza aminao fa ho sotomin' Jesosy ianao raha tena sincère ianao. Raha masonao manafitohana anao esory aly izy fa tsaratsara ho anao no pomaso nefa miditra amin'ny fiainana. Toy izay anananao daholo ny maso anankiroa nefa mankany amin'ny fahaverezana. Raha lasainabavy miteny aminao mitompo androany, io zavatra mitondra anao amin'ny fahotana io, raha io no ahatonga anao tsy ho tafiditra ny fanjakan'ny lanitra, ary io any io, elao any io, tapao any io, fa alao marary kely manapaka sy miala amin'izay dia miditra ny fanjakan'ny lanitra. Toy izay tamany eo amin'ny fahafinaretan'ny tany nefa hitondra anao mankany amin'ny fahaverezana. Raha ny tananao no manafitohana anao ankavanana, kapa ho any io, alao hiala any ianao bory tanana fa miditra ny fanjakan'ny lanitra. Toy izay tanana be anankiroa nefa mankary amin'ny fahaverezana. Halleloia. Raha ny tongotrao manafitohana anao, aiza foana io alehan'ny tongotrao io, aiza foana io alehan'ny tongotrao io, inona foana itoerana alehanao io. Halleloia. Hitondra anao mankany amin'ny fahaverezana io, tapao io aza makantsony, aleo tsy makantsony. Mety arary kely hoe tena tsy makantsony fa ny lanitra tafiditra. Tsy izay makany foana tsy miditra ny fanjakan'ny lanitra. Ny fanjakan'ny lanitra koa dia misy fisarahana. Raha ty an' Jesosy ianao kapainao ny tananao, raha ty an' Jesosy ianao kapainao ny tongotrao, raha ty an' Jesosy ianao esorinao ny voamasonao anankiray, raha io ny anafitohananao. Tsy alaina ara-baky teny zany akory
fa misy heviny ara-panahy zany, misy zavatra mahafatifaty anao ao, misy zavatra tsy fonao ao, misy zavatra matimatesanao, misy zavatra kanao fafinaretana mihitsy ao androany. Jesosy miteny aminao, ok'izay tapao tapero, fa tsy fantatrao ny ora tongavako, tsy fantatrao zay andehananao. Ary zao za manana zavatra tsara lavitra anao noho ny tanana miala iny, mbola haiko mame tanana vaovao anao. Halleloja. Za mahay mame maso vaovao anao. Halleloja. Raha hoe soronao iny, za mame tongotra vaovao anao. Raha lasaina bavy mandehana dingana vaovao miaraka amin'ny tompo, miaina amin'ny fahamasinana, miaina amin'ny fitiavana an' Jesosy. Fa tsy kristianina mangatsitsika, tsy kristianina matimaty, tsy kristianina gorakora, kristianina tsisy fitiavana an' Jesosy mirehatra. Halleloja. Kristianina menamenatra an' Jesosy, manao moyen, manao atonontonony fotsiny. Ny tetafin' Jesosy olona mirehatra, olona mangotraka, olona tia azy. Jerevo reny fatany reny rehefa misy rano mangotraka ao anatiny ao, fa hitanao mihitsy hoe miakatrakatra ny saron'le vilany, ary misy setrosetroka mivoaka. Zany rehefa mangotraka ny rano anaty vilany. Ary ny olona koa rehefa manana an' Jesosy dia eninao mangotragotraka, eninao misy fitiavana, eninao misy afo ao anatinao, fa tsy rano matimaty sisy afo. Ivereny fitiavana voalohany. Matony tompo ny teny izay, ivereny fitiavana voalohany. Lazaina tamin'ny fiangonana tany amin'ny tany Azia, dia ho anao koa androany, ivereny fitiavana voalohany. Sao dia lasa rotina amin'ny asa fotsiny ianao, rotina amin'ny asa fanompoana, rotina amin'ny maha-kristianina, fa le afo ny fanahy tsy ao intsony. Le afo ny fanahy tsy ao intsony. Mila olona tia azy Jesosy. Mila olona tia azy Jesosy. Halleloja. Mila olona mifo Jesosy, mifo azy ianao zay matory, mitsangana amin'ny maty, ampazavanao Kristy. Indro ny ezina manarona ny tany, ny Espito manarona ny firenena, fa aminao no iposany mazava. Mazava manome fiainana, mazava manome fitiavana. Izaranao fitiavana ho an'ny vadinao, ho an'ny zanakao, ho an'ny ankohonanao. Halleloja. Ary androsonao amin' Jesosy. Rehefa miaraka amin' Jesosy ianao, tiany olona, ary tian'izao rehetra izao, tia na dia ny fahavalo ary raha lasa anabavy. Tia na dia ny fahavalo ary atalatala be. Izany filazantsara zany. Fa zay no izy, raha misy mamelaka ny tamena ny ty takolaka ao ty, dia ahoana? Asio izy, valio izy. Zay ny zavatra misy amin'izao fotoana. Fa omeo azy koa ty. Raha nona ny fahavalonao, omeo hanina izy. Fahavalo ary zany asaina omena hanina. Maika fa miparai-tapo amin'ny tompo. Maika fa ny olona tsy fahavalo. Fa ny fahavalo, raha nona ny fahavalonao, omeo hanina izy. Fa tsy hoe nona ny fahavalonao, io fa nona. Leo hany, mbola aiza, mbola nona ihany io. Mibebahinao raha ohatr'izay ny toe-ponao. Raha ohatr'izay ny toe-tsainao. Fa ny olona manana an' Jesosy, ny olona manana fitiavana, dia mitsetrana ny fahavalony ary. Adala an' Jesosy. Ataony olona fa adala, zay no izy. Jesosy efa ombona teo amin'ny azo fijaliana, mamelany elony fa tsy fatany izay ataony. Tsy mora ange zany, fa ny fanahy masina ao anatinao mavita manao an'izany. Halleloja. Mamelany elokay tahaka namelanay zay meloka taminay, namela tokoa ve ianao. Raha mangetety izy, omeo rano izy sotrony, fa tsy hoe avelao izy angetahety eo. Amin'izany dia anambatra vaina afo eo andohany ianao. Dikan'izay, babo izy. Inona nefa nataoko anao, mbola valinao fitiavana foana. Raha nanota taminao vadinao, avelao ny elony. Tonga dia misy vaina afo be eo andohany. Tena mbola naty afo foana ianao, na zao raha nataoko anao, na zao nataoko anao. Raha mangateta vadinao, sao dia hitady fahavalo lavitra be ianao, fa indraindray vadinao dio taonao fahavalo. Raha noana izy omeo hanina. Raha mangateta izy omeo rano. Vadinao. Halleloja. Na an' Jesosy io na tsy an' Jesosy. Fa tsy hoe ianao tsy an' Jesosy, sa tsy tianao tsony. Tsia. Ny mahatonga anao manana an' Jesosy ny atonga an'io hibebaka. Tsy fantatrao nga ozy ny ao amin'ny Korintianina fa ianao no mahatonga an'io vadinao ivavonjy. Halleloja. Zay le fitiavana. Mihoatra lavitra noho ny eritreretinao mihitsy. Dangereux be ianao rehefa manana fitiavana. Hitsahana ianao vao mainka misaotra. Fialana ianao vao mainka faly. Dia ozy ny olona hoe drogué ianao. Tena olona efa tena verisaina, tsy verisaina fa feno fanahy. Tsy verisaina fa manana fanahy. Repete rehefa kapohana.
avy kapohana mbola falifaly indray ny an-dalana mbola Jesosy nefa kapohana tsy manambara an'izany Jesosy zany tsony. Ry Stefany nefa nitorona nanambarany Jesosy toroan'olona vato efa voatoraka ny vato mbola misaotra Jesosy efa toroan'olona vato mbola hoe tena mamelany elo fa tsy fatan'izay ataony fa renao toroam-bato ny olona akaiky ianao fa toroan'olona vato mbola misaotra ihany ianao fa toroan'olona vato mbola mamelany elo fa tsy fatan'izay ataony zany ny filazantsara lasainabavy tia na dia ny fahavalo ary fa ny fiatomboany io ianao tia an Jesosy aloha ianao tia an Jesosy aloha dia tia ny olona rehetra ianao raha manana fitiavana ianao tsy kritika lava intsony raha tia resaka amiko ianao tonga dia manatona dia miresaka amiko fa tsy mifosafosa any ambadika any tsy manao resaka mampisarasaraka sy manao resaka tsy mampandroso any ambadika any tsy fitiavana zany rehefa manana fitiavana dia miresaka eo imaso dia manambara mpitiavana fa tsy mamepozina ho an'ny hafa dia manapozina ny hafa dia manamepozina ny rehetrarehetra sakano amin'ny anaran'i Jesosy zany raha tia dia mandeha amin'ny mazava raha tia dia mandeha amin'ny mazava raha tia dia mandeha amin'ny mazava ary mananatra mpitiavana fa tsy miafina any ambadika dia tsy hita dia manome teny ratsy dia manaratsy olona ny fitiavana maharitra ny zavatra rehetra ny fitiavana mandefitra ny zavatra rehetra ny fitiavana tia ny fitiavana maharo-po ny fitiavana malemy fanahy zany ny fitiavana fa tsy vao misy zavatra kely sendratsinana atao taminao dia iny ianao fa manangam-bofona iny ianao fa manaratsy iny ianao fa miteny zao rehetrarehetra fa kristianina ianao sa tsy kristianina dia mieritreritra ianao fa andova ny fanjakany lanitra tsy mamela heloka ianao fa milaza ianao fa hiditra ny fanjakany lanitra tsy misy famelemem-panahy tsy misy famoram-po tsy misy mamela heloka dia mieritreritra ianao lanitra iza no hidiranao lanitra inona no andray ianao fanjakan'Andriamanitra iza ny andray ianao raha tsy mamela heloka ianao raha tsy mamindra fo ianao raha tsy miatra ianao fanjakan'ny lanitra iza no hidiranao fa raha te hiditra ny fanjakan'ny lanitra ianao mamela heloka tsisy option io tsy amboamboarina io raha te hiditra ny fanjakan'ny lanitra ianao mamindra fo raha te hiditra ny fanjakan'ny lanitra ianao miatra raha te hiditra ny fanjakan'ny lanitra ianao tsy ao anaty hipokrizia fa miresaka mazava mandeha amin'ny mazava halleloia androany fanahy tsy ohatrohatr'izay ny tamin'ny heriny sy ny tamin'ny tapabolana androany fanahy misy zavatra tiany fanahy endana mihitsy aho misy zavatra tiany fanahy avozana mihitsy misy fanavozana tiany fanahy apetraka mihitsy ary mila ararotiny zay hoe andao andao Jesosy mandeha depara vaovao miala ny fiatsaram-belantsika miala ny fosafosa miala ny fanaratsiana miala zay rehetrarehetra fankahalana mandeha amin'ny fahazavana mandeha amin'ny fahitsiana ary tsy manome fitoerana ho an'ny devoly aza manome fitoerana ho an'ny devoly ny tezera fahazamanota aza velotratra amin'ny masoandro miletika ny fahatezeranao impiry moa manota amiko ny rahalahako ny tokony ho avelako hatramin'ny impito va dia hoy Jesosy tsy lazaiko anao hatramin'ny impito fa lazaiko anao hoe hatramin'ny fitopolo impito tokony hamela foana ianao tokony hamela foana ianao io na manana ny rariny ary ianao hoe na ianao ary tsisy meloka hoe raha ianao ary ny tena marina ao amin'ilay tantara hoe mamela foana ianao hoe raha te hiditra ny fanjakan'ny lanitra io raha te hiditra ao ianao dia zay raha tsy vitanao mamela mandolia dia mangataha sincère eo anatrehan'i Jesosy tsy vitako ny mamela Jesosy zao ampianaro aho hamela fa za mitsara velantsoko hoe vitako ny mamela nefa tsy vitako ny mamela halleloia avaozy evero ny lalanareo zay ilay fitiavana an'Andriamanitra fitiavana ny olona rehetra mila olona tia azy Jesosy mila olona tia azy Jesosy tia rariny tia fahamarinana mandeha amin'ny fanetretena tsy ao anaty fizaozahoana halleloia mino aho fa manasitrana anao zany teny zany mino aho fa manafaka anao zany teny zany fa ny vahaolana ho antsika dia Jesosy ilay fitiavana Jesosy ilay fitiavana Andriamanitra maneho ny fitiavany antsika fa fonombola mpanoty isika dia maty hamonjy antsika Kristy fonombola fahavalo ary isika no nampihavan'Andriamanitra taminy maika fa amin'izao fotoana izao dia samy mandiny teny eny am-pitoerana eny
faranako ny teniko tsy anazy zay fa avy amin'ny fanamasina fa samy mandiny tena te hiditra ny fanjakany lanitra ianao hitaonanao an Jesosy zao teny zao